comprendre en toute sérénité. Manolotra nous vaovao. Tokolasy tompoko vavy ampitiavana indray no iarahana aminao amin'ity takariva ity anolorana ny arahaba ihany koa anasananao ihany koa zany ny anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV iroso ao anatin'ireo matoam-baovao ary isika naresaka tamin'ity androndroany ity sy ny farany herinandro lasa teo ny mahakasika ireo trangam-piarahamonina samihafa ny teny Amboditsiry teny nisina fahamaizana goavana ny tany amin'ny lalam-pirenena fafito iny dia nisina lozam-pifamoivozana ihany koa nafatesana olona ny tontolo politika amin'izao fotoana izao dia nazahoana akony ihany koa satria dia maresaka koa izay tontolo izay amin'izao fotoana izao ny lafiny sosialy ny sehatra ny fanatanjahantena tsy adino ihany koa no mitondra izany amintsika amin'ity takariva ity dia araka ny fanambara teo dia asainay ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hoe ny Amboditsiry avy hatrany ary sika atao anatin'ity vaovao ity nisehona fahamaizana goavana tetsy Amboditsiry ny maraina teo ny riana ambony ilay trano no levon'ny afo tanteraka ny loharanom-baovao moa no nafatarana fa court-circuit no ny atombohany izany afo izany toy izao ny sara maikila ny riana ambon'ilay trano niaran'ny fahamaizana io maraina io tetsy Amboditsiry trano misy riana iray moa ity nirehitra ity raha ny fitantaran'ny tompo-trano moa dia avokatry ny court-circuit no nahatonga izao hain-trano mahatsiravina izao nanomboka tany amin'ny 7 ora latsaka fefan-tany moa ny firehetan'ny afo niezaka namonjy ihany ny manodidina fa vetivety loatra dia tafakatra ambony be ny afo ka nanano sarotra ny famonoana azy antsasakadiny tao arian'ny fiatombohan'ny afo moa vao tonga teny an-toerana ny mpamonjy voiny vetivety ihany dia vaofehan'izy ireo ny loza kila ary tena tsisy noraisina intsony kosa ny entana rehetra tao ambony riana ny entana sasany teo ambany riana no novonjena votana tsy nisy moa ny faharatrana na ny famoizanain'olona nandritra ty hain-trano tetsy Amboditsiry ity